riava manalala rehetra le fasikety tsy mandeha zay mafimafy any zay riavana rehetra androany ny fanombon'ny fotoana tena mampahory an' Jesosy indrindra nitenenana hoe mangorohoro ny fanahiko tahaka ny efa foaty mafy zany mafy ohatra hoe entina ho tapahan-doha anao androany hanao veloma mivady aman-janakao mafy aminao zany mafy aminao zany fa mbola tsy niatra zany ka dia mafy aminao zany tsy sany manao veloma azy akory tsy sany andray ny tanany akory tsy sany hanoroka azy farany akory tsy rakanao zany atao hoe mangorohoro tahaka ny fofaty sady aho izy zaho izy maniry mba hiaraka mihinana anareo ny Paska dia ny mbola tsy maty aho sady fifaliana mangorohoro sy mitahotra ao amin'ny daholy ny andro alakamisy Salamo 4:1 Salamo 4:1 ary mifirana 449 nizay reko tobo reko ny feonao fa miantso ahy ianao ho an'ny Kalvary. Salamo 4:1 ndiny voalohany ka hatramin'ny ndiny 7:10 amin'ny anaran'i Jesosy. Izaho tian'i Jehova satria efa nandre ny feon'ny fifonako izy, satria efa nanongerana sofina tamiko izy, dia hiantso aho raha mbola velona koa. Niodidina tamiko ny famatoran'ny fahafatesana, ary nahazo aho ny fahoriana amin'ny fiaina tsy hita. Nahita fahoriana sy alahelo aho, dia niantso ny anaran'i Jehova ho Jehova fona aminao aho nizeo ny fanahiko. Mamindra fo sy mihantra Jehova, eny mihantra Andriamanitsika. Miaro ny kely saina Jehova, reraka dia namonjy ahy izy. Miverena amin'ny fitsaharanao ry fanahiko, fa Jehova nanisy soanao. Dia namonjy ny fanahiko tamin'ny fahafatesana ianao, sy ny masoko tamin'ny ranomaso, ary ny tongoko tamin'ny fahafoenana. Andeha natrehan'i Jehova eo amin'ny tany ny velona aho. Nino aho, hiteny tokoa aho, mantra indrindra aho. Hoy izaho tamin'ny fahatairako, mpandainga ny olona rehetra. Inona no avaliko an'i Jehova no ny soa rehetra nataony tamiko. Handray ny kapoaka ny famonjenao aho, ka hiantso ny anaran'i Jehova. Amen.
mba sasaony anao soa Isay tao Kalavary. Diny faharoa male miaoe ka mitaraina hoe vonse ny aiko tompo vonseo ny olona topoleibe rasoaoe mba sasaony anao soa Isay tao Kalavary. Vavaka isika voninahitra ny ho anao Andriamanitra ny ambony indrindra ilay masina indrindra loloavinay atapony lohanay satria tena mpamizaka sy Andriamanitray ary tomponay. Misaotra anao zay mahatratra izao andro alakamisy masina izao nanaovana fanorenana sy fanekena vaovao fa mbola isy ny fiainana mandrakizay iarahana aminao indray. Fa nitebotebonao Jesosy io nohorohorona azo anao Jesosy handao ny mpianatra tambolombolona eo aminao zany. Fotoana tsy nampozin'ny mpianatra mihitsy ny fotoana tahaka an'izao tsy metsiny raha nivaranontsina koa ny mpianatra ao tapidalakale ary eo indrindraindrindra nanoloranao azy sy anoronao azy lalana vaovao fiainana vaovao tsy miaraka aminao intsony. Mafy zany Jesosy ary ny fotoana ionana aminao rehefa ratrizay gataka aminao ary Jesosy zay tena mangorohoro am'izao raha sy fotoana zao manatrika anay mba ho tsapanay izany fotoana ny ainanao zany sy ny tebotebonao rehetra ka mba nanatahotra anao zay amin'ny fanomponay anao angorohoro amin'ny fiainana izay fa tsy maintsy miala ety na tianay na tsy tianay ary anatena ilay fiainana mandrakizay. Ankehitriny ara Jesosy manoloana anay eto ianao tianay eto ianao tsy mahafoy anay eto ianao ekoko eo latrenao zay Jesosy hanome voninahitra anao tsy mahatraka tsony ka izay Jesosy no andohalena sy ekofanay aminao mpanjakanay zay tsy maintsy mandao anay nefa andray anay rehefa ratrizay ka miondrika izay Jesosy mame voninahitra anao manao hoe masina 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 Jehovah tompony maro mikavoninahiny tany rehetra. Amen. Petraka isika.
jerentsika ary zao mandeha tsara ve zany mahino tsara ve nareo e to mafimafy kely hoe mafimafy kely hoy ny tenin'i Jesosy a da Mateo, Marka, Luka, Jauna. Manirika maniry indrindra ho Jesosy mba hiaraka hinana aminareo ny Paska dia mbola tsy maty aho. Zavatra tena tiany Jesosy, tian'Andriamanitra lalàna tamin'izany fotoana izany ny tsy maintsy manao Paska fety lehibe indrindra teo amin'ny Jesosy izany. Ary nataony lalàna mandrakizay fa tsy maintsy manao izany daholo zanak'Israely mandrakizay ary sika izany taranaka izany. Inavina atao amin'izay fotoana izay maka ny Exodosy tsika 12. Exodosy 12. Indininy 5 ka hatramin'ny indininy 14. Ny anaran'i Jesosy. Indininy 5. Zanak'ondry tsy misy kilema dia lahy iray ray taona no alainareo amin'ny ondry na amin'ny osy izy, ary hotehirizinareo izy hatramin'ny andro 14 amin'ity volana ity. Hamono azy amin'ny riva ny fiangonana dia ny Israely rehetra. Ary analany ny raha ka tetiny amin'ny tolam-baravarana 2 sy amin'ny taom-baravarana trano izay hinanany azy. Dia hohanina amin'izany alina izany ny hena voatsatsika tamin'ny afo no hinanany azy, mba amin'ny mofo tsy misy masirasira sady ampiarahana amin'ny anana mangidy. Ary hanina manta na voandro tamin'ny rano izy, fa atsatseo amin'ny afo mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny fadiny. Ary aza asianareo sisa ho tramaraina, fa raha tany misy sisa tsy lany ka tramaraina dia hodoranareo amin'ny afo. Ary toy izao no ataonareo raha mihinana azy. Valahanareo voasikina, ny kapanareo eo amin'ny tongotrareo, ary ny tehinareo ho eny tananareo, dia hohaninareo faingana. Zay haninareo faingana izy, fa Paska ny Jehova. Fa handeha maka ny tany Egypta amin'izany alina izany aho, ka hamono ny matoa rehetra amin'ny tany Egypta, hatramin'ny olona ka hatramin'ny biby fiompy, ary ny Andriamanitra ny Egyptiana dia ho tsaraiko avokoa. Izaho ny Jehova. Ary na dia ho famantarana ho anareo, ary ny raha dia ho famantarana ho anareo eo amin'ny trano, dia handalo anareo ka tsy hisy loza handringana anareo raha mamely ny tany Egypta aho. Fa izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo, ka ho tandremanareo ho amin'ny andro firavoravoana ho an'i Jehova. Hatramin'ny taranaka faramandimby no hitandremanareo izany amin'ny andro firavoravoana
ho lalàna mandrakizay zany. Zay any amin'ny boky Jiosy, Daniel Rops manko no nanoratra izany boky zany. Jiosy zany, jiosy iringiriny ary mampiatra n'io teny io. Fa averiko indray izy teo zany, nisambaravarana rehetrarehetra zany dia tsy maintsy mamono zanak'ondry anankiray, tsirairay avy isa-tokantrano. Vita io dia tsy atona amin'ny antsy ny tendan'ilay zanak'ondry dia mivoaka rà. Maty ilay zanak'ondry, mpianakavy rehetrarehetrarehetra zay eo ambony latabatra manevaeva ny tanany eo ambonin'ny zanak'ondry daholo, mangataka fahamelana ny eloka rehetra. Dia hoy ny teny hoe zay manao zany dia voavela ny elony. Dia ny rano zanak'ondry no sotroina. Dorana amin'ny hafa amin'izay hatramin'ny volony, dia atsatsika zany hoe ahodikodina eo ambony vainafo tsy akijanona mandritra ny alina. Zany Paska izany. Mbaniny ao anatiny. Vita izay petraka tsara daholo manodidina ny latabatra Jesosy sy ny mpianany 12. Rehefa vita izay, raisiny amin'izay alaina ny anana mangidy be, tsy misy aty amintsika izany, fa anana faran'izay mangidy zany, zay no hohanina miaraka amin'ilay hena aloha. Manontany ny zanako misesy hoe fa inona moa ny anton'izao ry dada? Dia hoy izy hoe mangidy ohatran'izany anana izany no nahazo antsika nandritra ny 400 taona. Ora olona, tsisy olona tavela ntsony any ao anatin'izany 100 taona zany. 100 taona raha be indrindra dia maty. Fa ny olona zay mijaly nandeha vozina, nasena ny ososy biriky, mbola tapatapahana ny mololo, dia ososena miaraka ao. Raha vao zazakely 2 taona ianao efa manososy biriky eo. Tapitra foana fotoana 20 taona ianao, tsisy fotoana mianatra zany. Tsy nisy nianatra na iray ary, na dia misesy ary, na dia iray aza. Raha misy marary, tsy azo tsaboana. Raha vao misy mitaraina mihitsy fa hoe marary, tonga dia kapaina miatsy ny lohany dia alevina ohatry ny alika eo an-tokotany eo. Mafy zany. Tsy azo ny vady aman-janaka hatrehany zany. Mafy zany. Zany foana ny fiainana. Ary raha mba mitaraina ianao fa vizaka, hoy ny antso be any amin'ny tratranao, maty dia alevina eo akaikeo ianao. Tsy mahazo miteny, tsy mahazo mitaraina,
na hoe naona na te isotro rana pa fa mafy anie zany mafy zany teraka amin'ny zanako indray ianao mbola tsy mianatra ihany mandritra ny taona maty foana izy a voaroanjato taona zay zanako manaraka an'izay zay ihany efa 100 taona tsy nisy nianatra tsy nisy maininninina afa-tsy ny manosy fotaka ihany a sy mitona mololo mangidy ohatran'izany a no nahazo antsika ozy misesy eny ara ozy le zaza ary inona indray reto mofo mafy be tsy misy lalivay tsy misy levure zany amintsika no mo levure amin'ny teny gasy lalivay ihany mafy mba manaovaningeny antranonao dia aza siny pilaka misy nifinao mihinana an'izany mafy zany tena mafy zany mafy ohatr' zany nahazo antsika anaka tsy mahazo mitaraina hoe mba sy hoeny mba sy horony mba sy matsiro hoe tsy mahazo odi-tsakondro nomenanao isan'andro odi-trovy mata atoratoraka eny aminao miaraka amin'izany maty foana ianao fa zay ihany no hoaninao zany nefa andevon'olona mafy zany andeha hivavaka zany ianao tsy mahazo fa sady manositra fotaka eo ambony fotaka no mijeryn'ny lanitra hoe Andriamanitro raha mbola mba ho ihany ianao a mba avin'izeo zahay eo no mitaraina eo no mitomany eo no mba miraborabora efa 100 taona mafy ane zany raha olona fa miteny aminao aho rehefa vita izay inona amin'izay tsikara ozy dia mihinana amin'ilay hena anana mangidy ary nofo mafy dia mafy dia mafy dia mafy narahana ranotsira eraky ny vera dada hoy ny zanako misesy fa inona no nahoana no ranotsira no hoantsika dia ozy misesy hoe io ranotsira eraky ny vera io anaka ilay ranomaso ny tatazatsika nandritra ny efa 100 taona ny ranomasotsika tena naseho mihitsy fa rehefa mitaraina amin'Andriamanitra tsy maintsy mitomany zay ny lazaiko anao tsy maintsy latsa-dranomaso rehefa mivavaka mitaraina amin'Andriamanitra zay Andriamanitra vao niteny amin'ny Exodus 10 hoe reko ny fitarainanao raha vao vavaka tsy misy ranomaso dia miteny aminao a zava-pony zany amin'Andriamanitra ka raha mijaly ianao amin'ny ataon'ny vadinao a any amin'i Jesosy mitomany tsy mitomany ndray mandeha fisaka izay mahazo tamaina daka totondry rokalika dia mitomany tomany amin'i Jesosy raisy mihitsy iny kapokany hoe ny veranao iny
afaro amin'iny ny ranomasonao a asehoy an' Jesosy hoe ireo ny ranomasoko Jesosy nandeha ferako tao mitokantranoko fa na ely ianao na hoaingana tsy maintsy andreny feon'i Jesosy hoe hitako ny ranomasonao, reko ny fitarainanao, hitako ny fampijaliana ataon'ny mpampiasanao, misy fetrany manana fotoana amin'izany efa amin'ny andro alakamisy tahaka izao zao Paska izao, tsy maintsy misy fetrany zao fahoriako zao Jesosy hitomaniko aminao. Ary ankehitriny ho Jesosy hitako ny fampijaliana atao aminao, hidina zao hamonjy anao. Efajato taona vao mivaly zany tompoko, efajato taona. Asa tao mahakivy anao ny ranomasonao sy ny kapoka fanaovana tsinitsinonanao, fa misy fetrany ho azany. Fa ho avy Andriamanitra amin'ny tsy ampoizinao manana ny fotoanany izy hamonjy anao. Ary raha mamonjy anao izy maharatrany le niady taminao teo, aza adino zay, maharatra ny miady aminao io. Alefa noho ny loza rehetrarehetra, ny loza folo, loza folo, loza folo, loza folo, loza folo, zany hoe alefany amin'io miady aminao daholo karazana retina rehetra, tsy azo tranona, ny fahasairanana rehetra, tsisy fanafana, tsisy lalakombana, manomboka miodikodina amin'izay ny lohanao hoe nano haniko hoanina ary dia tsisy tsony, dia mifalia amin'izay ianao mangina. Ianareo angina ho Jehova fa za miasa. Raha vao mitabataba eo ianareo tsy miasa Andriamanitra fa mangina. Ny andro laka misy eo amin'izay izy amaly faty amin'izay Andriamanitra. Raha maditra ianao, tsy azo tenenina ianao, tsy azo narina ianao, efa nikapoko amin'ny retina rehetrarehetrarehetra ianao ny zanakao laha matoa mihitsy no vonoko androany. Mafy zany, na olona na biby. Tonga zany fotoana zany alaivo le ranony zanak'ondry, ataovy amin'ny tatombaravaranao sy amin'ny ilany ankavia sy ankavanana ao amin'ny varavaranao. Inona ny dikan'izany ry dada? Anjely no mibaika an'izany anaka, io misesy. Fa zay tonambaravarana tsy misy an'io dia hitsofohan'ny anjely daholy, dia tapatapahany lonany tonga dia maty. Fa ny dikan'io raha io andalo Jehova hiaro anareo. Zany ane ny sotrotsika ny rany Jesosy tamin'ny tanata masina teo hoe manamasina raha foana ianao ao trano, asehoan'io ny vavahady, varavarambe, varavarakely, ny efitranonao. Fa raha vao misy an'izany ny tranonao miaina antsika FPVM zany, mandalo daholo na ny retina rehetra, mandalo daholo ny fahavalo rehetra, tsy mahita an'io lavatranonao io.
aratratra alina be ny tokotany any ianao, tsy matahotra na amin'ny 12 alina aza ny rany Jesosy ny aty amiko. Olona mpiandro roa vavy anankiray dia ody any sabotsina mena, mbola ambany vohitra sabotsina mena. Tratra ny amin'ny 12 sasany alina eny an-dalana, bana ny tovolahy efa dany bokony be. Taitra aloha, tsy maintsy taitra anao na tianao na tsy tianao. Andositra ianao lalana tena maizimaizina sady mangingina. Tratrany any. Tsy andositra anao fa fanehitra aminy tsy maintsy miorona ny ati-dohanao. Aneheriny izy mirahavavy mihirany Jesosy mpanjaka malaza, izy ny tomponay, izy ny mpanjakanay, izy ny mpiaro anay, nataony mafy de mafy de mafy de mafy zany saraka roa le jolahy, 4 kavia 4 kavanana. Tonga solo an-tany an-trano izy roa vavy. Ny pitsy maraina fantatra ireo tovolahy ireo izy roa dia nanontaniany. Hono ary izy roa vavy, taminareo roa nandeha alina, ny mahagaga anay misy lehilahy lehibe anankiray miakanjo fotsy, lava be mahatratra 3 metatra sady goavana be ao anelanelana roa. Sotra Jesosy izy roa ao anatin'ny fony eo. Iza iny fa mba te hiaraka aminy zay tianana zany olona zany zahay asehoy anay. Dia hoy izy roa vavy hoe zokina iny. Teka ho an'i Jesosy tsika. Zokina iny. Tsy misaraka aminay ianao vinana, matiny iny ianareo zay valonareo ry atany daka andray mandeha manidina oatra ny vorokely. Tsy sananakana tsony tamin'izany tanàna zany. Zany ny voninahitry ny zokontsika zany. Misy foana fiarovana anao noho ny amin'ny rany Jesosy. Ianareo zay tsy nanao zany manaova an'izany rehefa netrano. Tonga ny alina ny amiray alina any, miorooro Egyptianina ray manontolo, fa nidina ny anjelin'Andriamanitra, nandalo ny trano rehetra. Raha va misy rano zanak'ondry dia elany, zay tsy misy dia idirany. Tomany atsy fa tomany tomany mitomany dradradrada daholo ohatra hoe ohatra ny Antananarivo. Dradradrada daholo isa tokantrano fa maty daholo ny zanany. Ny an'ny Farao sisa nidirany koa ny zanany maty. Niazakazaka Farao nakany amin'ny Andriamaniny, varana be, misy vavana ohatra ny vavana vorona masika be, ngeza be ao an-trano ao. Velomy zanako hoe, anaovako 10 volamena ianao hoe, omeko ny fananako rehetra ianao hoe, velomy ny zanako, velomy. 3 andro namaly sa tsy namaly le sampy be? Tsy namaly. Tolefika. Atsy misesy. Matatra amin'ny zanako nanaovanao azy. Dana amin'izay mandeha. Eto daholo ny zanakareo, eto daholo ny Israely rehetra, tsisy lako azy intsony mandany maty mban'ny zanako.
Alleloia, homosesy a teka ho an' Jesosy tsika. Lasa ny zanak'Israely, afaliana moa zany, afaliana moa zany, tsy tatsoa ny fideranan'Andriamanitra. Io no ataon'i Jesosy io. Rehefa tapitra zany sakafo zany, efa andro alina be zany, dia mandidina n'le latabatra amin'izay izy 12 lahy, ohatran'io ny alavany zany, mandidina ny latabatra an'izay izy 12 lahy. Tsangana aloha dia mifandray tanana, manao ny hira mitovitovy amin'ny Jesosy mpanjaka malaza. Zany Jesosy zany raha mihira hoy le jiosy, ny teny ataon'ny jiosy, ny teny mifandimbindimby ny lova-tsofina, tsy misy manam-peo ohatran'ny Jesosy ohatr' zany raha mbola olombelona miaraka aminao parlora antsika sonorisation ohatr' zao. Fa na ny tafitrano aza ozy izy a mirodana mihitsy tratran'izany. Ary io tafitrano mirodana io a, vita tsara ny Pasika dia nirodana. Mbola ao Jerosalema mandrakitiny androany. Mbola entin'ny olona hoe andao dada ho any, andao ho any, fa raha mahita an'izany ianao a, mitomany. Tsy namboariny zareo jiosy tsony a, io tany trano zay nandraisana amin'ny fanasan'ny tompo. Ny rahan'i Jesosy io dia nirodana ny tafitrano rehefa vita ny sakafo. Zavatra rehetra namboarina daholo, lalakely rehetra tsisy namboarina, ny fefena fotsiny hoe reo daholo ny vato natafitohanan'i Jesosy lanja ny azo fijaliana hiakatra ny Golgota. Tsanganitsikary anao ny hira tena mahafaly an'i Jesosy, mitovy amin'i Jesosy mpanjaka malaza izy, fa amin'ny teny Hébreu moa le izy a, fa rehefa teo ny dikany a, tena mitovy amin'i Jesosy mpanjaka malaza. Sady miteka izy ka, mitsambikina izy a, ndray mitsambikina daholo izy miaraka amin'ny mpianany a, dia mipetaka, tsy mipetraka fa mandindiny tongony, bitabitaka ny akavanana miaraka miteka, dia mitrotra ndray mandeha indray sady mikikika. Zay ny fifaliany miaraka amintsika hoe manirika maniry a. Hiaraka aminareo fa tsy zarery. Itsika izao ny teny tompo anao an'izany a, dia zany no ataontsika izao. Mitekitsika, samy mitsijaka eny amin'ny dabily misy aza, na ny tongotra havia na ny tongotra havanana, zay tiany ao atao. Zany ny atao fifalian'ny tomponao a amin'ny andro Pasika. Dia ny voalohany sy ny fahatelo ny ataontsika. Galas
teka ho anto zany paska jiosy tianao mihitsy no mitsinjaka ny mpanomponao rehetra amin'ny fony, amin'ny fanany, amin'ny heriny rehetra mitsinjaka eo masina. Zany ny paska jiosy Jesosy. Manirika maniry no mbola anohan'izany ny mino rehetra mba hafaly anao. Sotra Jesosy. Angataka anao mba hanome anay zany fifaliana zany amin'izao andro paska izao mba hafaly anao. Ny anaranao Jesosy angatahako izany. Amen. Petsaka isika. Rehefa vita izay dia sao ny tenin Jesosy hoe vita hatreo amin'izay mipaska jiosy. Fa manomboko izao kosa ho Jesosy tsy ondro tsony no vonoinareo fa zah. Tsy nofo ny ondro tsony fa nofoko le tena fihinana ary narako ny tena fisotro. Raha mihinana nofoko ianareo sy misotro ny rako manana fiainana mandrakizay. Reto amin'izay ny kapoka anankitelo tsy maintsy hosotroanareo. Ny kapoka voalohany izy dia kapoka ny fisaorana. Afaka tany Egypta ianareo, nideran'Andriamanitra, nisaotra an'Andriamanitra, zay ny raha le ranotsira sotroanareo teo. Kapoka faharoa kosa ozy kapoka ny fahasoavana. Tafita ny ranomasina mena ianareo tonga any amin'ny tany Kanana ianareo tondra dronosy tantely fahasoavan'Andriamanitra nanao zany. Dia sotroana indray le ranotsira faharoa. Fa izao kosa ho Jesosy ty kapoka ty. Kapoka vao meko anareo dia ny rako. Raha misotro an'ity ianareo fa tsy ny rano zanak'ondry tsony, manao falakena aminareo fa avelako ny fahotanareo mandrakizay teka ho an'ny tompontsika androany. Fa ny ora mangidy indrindra tamin'io fotoan'io no nitenenan Jesosy tamin'ny mpianany hoe andao anareo fa lazaiko anao tsy nisy fahoriana sy fahadisom-panantenana ohatran'izany teo mpianatra. Trandreny voakapoka irindry. Ahoana tsara hoe Jesosy andao anareo fa nahoana dia mamitaka 30 taona zay niaraka taminao tsisy nahory anay. Tsy nisy vady zay, tsy nisy zanaka zay, nafonay daholo zany rehetra. Zao ianao andao anay fa hoaizy ianao. Dia ho any amin'ny raiko tisy fanantenana mihitsy izy satria hoe ianao ny mpanjaka anay. Dia ahoana zany zay? Dia ao Jaona 4:4, 5:10, 9:10, 7:10. Reo rehetrarehetra reo vakinareo daholo fa mahavaky fo
toko 440 dia ny voalohany asa malahelo ny fonareo minoa ary minoa an'Andriamanitra. Ao an-tranona raiky misy fitoerana maro, ratsy izany dia efa nilaza taminareo efa tsisy lininina any, fa andeha hiamboatra fitoerana ho anareo aho, ary raha andeha hiamboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray andrainareo any amiko ka izay toerako ilay toeranareo. Hanao fitoerana ho anareo any aho hoe, hanao ny seza fiandrianana volamena ho anareo any aho hoe, tsisy tsony ny afo be rehefa miaraka amiko aho, fa hiaraka hipetraka amiko mandrakizay ianareo. Azafady aloha Jesosy, aiza ny lalana makany? Teo ny andininy rehetrarehetra manambary amin'izany. Fantatrareo ny lalana ozy, efa nasehoko aminareo, arao izay nandadiko anareo. Tsy afa-po ihany izy. Hoy ny andininy 120, izay manana ny didiko ka mitandrina izany dia izy ny tia. Izay tia dia ho tiana raika, ary zaho ho tia azy ka iseho aminy. Iseho aminareo foana na dia efa maty aza, aza atao hoe matoto, mbola hiara-hinan-kanina aminareo hisakafo aminareo mbola hiara-iasa aminareo any amin'izay ataonareo rehetrarehetrarehetra. Vita ny asa dia tsy hitanareo indray vavaka nareo dia hitanareo indray vita ny asa dia hitanareo indray zay vao nytony ny mpianatry ny tompo. Hira 515 nytotsika mba hiorina ny finoana. Tsara lovaka aika ary Jesosy ny mpanota voavitra fa izy fonenana soa amboarinao anay na dia tafasaraka aminao ary izay anefanao ny teninao. Ho amin'ny tany tokoa ny izorany dianay Jesosy ianao ny efa manao trano soa hipetrahanay. Andininy voalohany ihany. Voa votra famfone nanaso amboa rinawa anefa na nite Wamini tani tu Yesu raniti sesutu bunua satie famana tanusu ipetra zao Jesosy mitoko 512 indray andeha enjehany olona amin'izay ianareo, fatorany olona amin'izay ianareo, okapohany olona daholo amin'izay ianareo,
halan'izao tontolo zao ianareo noho ny amiko. Aroroany na dia any amin'ny sinagoga aza. Mafy zany. Aza atao matahatra anao mihitsy ny fanenjena rehetra riavana lova avy amin'ny Jesosy. Fanaratsianao tena raha tsy manindry foana eo manko fa mamon'olona tsy ndio mihitsy ny fonao. Tenin-dratsy atao aminao, fanenjena ataony aminao, fanaratsiana ataony aminao, roany amin'ny fiangonana ary ianao. Aza matahotra, zako efa ala ny talohanareo. Indininy faharoapolo, fa raha manenjika izy anie anenjika anareo e. Nefa aza matahotra. Indininy faharoa, tsara lalana akaiky Jesosy. Mahita lalana akaiky Jesosy, vinjenao anety lalana ny Jesosy ny vahiny. Na dia zay raha vao nivavaka, vahiny rehefa miaritra tarianao. Ary raha misy manjoa tsy mba ho kivontsony ny fo. Dia ny faharoa. Tsara lalana Jesu ny vahiny tariana raha misy mantso tsy mba nefo fatoana mite wamini tani vita zany dia anasa ny tongotry ny mpianana izy. Tsika FPV many ambany volo rehetrarehetra any zao satria vitsivitsy mpiangona ao aminy dia manasa tongotra daholy mpitandrina sy ny iraka, manasa tongotry ny olona rehetra. Nenay tsy mety zany satria be dehibe zay safotra mihitsy ngamba raha olona vitsivitsy ny manao zany. Fa ianareo mahavita an'izany dia manova. Azafady ozy Petera, enao no nasan'ny tongotro, sanatry zany fa tena kapakapa zany ane from foana zany parivany andro. Sanatry zany tena nitomany mihitsy Petera, tsy anao zany aminao Tosy Petera hoe raha tsy manaiky fisasako anao tsy manana anjara amiko. Tsy ny tongotra raha fa ny lohako mahamenatra be zao fa ny lohako kosa zany tsy zay fa madio tsy azo sasana maloty any. Nety ny elazana hoe le fahotanao tsy fonao mamaimbo aneo mihitsy. Mangoron-damba mihitsy ny olona mahitanao amin'io fahotanao io no sasako.
fitiavany le zany, fitiavany zany dia nanaiky izy. Petraha am'izay ara ho Jesosy fa hivavaka isika. Jaona 7:12 manontolo vakionao rehefa any an-tranony. Ao ny vavaka tsara indrindra manao hoe Jesosy indrindra 12 tsy hoty amin'izao tontolo izao tsony dia ho any aminao izy reto no eto Jehova ho reo tehirizina ohatra ny atao anaty frizidera, tsy maimbo tsy masiso na volana maromaro aza. Tehirizy ireo zay nene mahatonga an'Andriamanitra mivavaka ho anao, mivavaka ho anao isan'andro ao an-danitra hoe tiany ho tehirizina ny anaranao. Ny fifaliako rehetra niaraka taminao zany no omeko azy. Za tsy mangataka amin'izao tontolo izao ny mpisolo toka mpijangajanga tsy mivavaka amin'izany fa ho an'ny reto. Mba hialany amin'izao, tsy nialany amin'izao tontolo izao ka hoe hamono tena izy fa mba hirovanao azy amin'ny ratsy. 4 raha eo tiako mba ho any amiko daholo reo rehetra eo ahitany voninahitra izay nomenao fony mbola tsy ary fanorenana izao tontolo izao. Dia ny faranany hoe tahaka ny tiavanao no hitiavako azy koa, ary tahaka ny nanirahanao anirahako azy koa. Samy manao ny asa ry havana, samy manao miasa. Rehefa raha zay miala ety tsika andray santrim-boninahitra ny fiainana. Firana 415 516 andafy ny hevitra lafa sy maina ny misy ilay tany izay amin'ny mamo no foa, ilay tany izay efa nampanantenaina olova ny mino izy tena makteo. 17 ka aza mba ketraka ry mpivahiny hevery fa Jesosy momba anao, ilay nampangina ny loza fahiny dia mbola mahay mampandresy anao. Andraso kely ho lany ny fetra fa ho ringana doly fahavalo rehetra. Tsangatsika rehetrarehetra. Andafiny efitra aina ireko indrindra ny maro tafita tsy mety tanama. Fatelo ka mba azaketraka ka azambaketraka ry mpivahiny every faje sono mombana ila napanki na niloza fahiny dia mbola mampandresy andrasonao kely eona origana ny fahafady
andrasona kely eola oringanani vavaka isika misaotra Jesosy. Nanao ny Paska taloha zay tena nirinao fatratra ny anao zany dia nanao ny Paska zay nanorenanao ny fandraisana fanasany tompo voalohany, nanaovanao fanekena fa andemboatra fitoerana ho anay ianao, akanay indray rehefa vita zany fitoerana zany, zay toeranao no misy anay zany nifaninareo razambenay efa lasanao amin'i Jesosy, miara-mipetraka aminao, miaraka mifaly ianao, tsy mahatsiaro ny fahoriana ety ambony tany tsony, mbola hoany zay indray andro any rehefa vita ny asanay ety, ary tsy vitany hoe mipetraka fotsiny ianao any fa mbola mivavaka ho anay mba tsy ho levona ny finoanay. Mamindra fo aminay ary Jesosy, mamindra fo zay nangoatanay mba ho tafaray aminao mandrakizay zay. Miara-paly amin'ny teny mpanao salamo hoe sambatra sy voavelany sy voasarana fahatany sambatra sy misy fitafalany. Amen. Mino n'Andriamanitra Resy mpanao ny lanitra sy ny tany aby, ary mino an'i Jesosy Kristy zanany lary tokana tompontsika zay nitoro-tanona tamin'ny fanahy masina, nateraka marivilitsiny, nijaly naapaka potipolato, nombona tamin'ny azy fijaliana, matika nalefina, nidiny tany fiaina tsita, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, nipetraka kavalon'Andriamanitra Resy toa, aveny iviny tsara mivela sy ny maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manera zao ny tontolo zao, fimbona ny olona masina, ny famelan-kely, fitsingana ny tenany maty ary ny fiainana mandrakizay. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Masina Jehovah tompony maro, enitra voninahitra tamin'ny rehetra, tanteraka tokony izany ary ny fanahy masina petraka isika. Zay ny Paska dia samy mieritreritra, samy manolo tena, ary aza miova finoana intsony. Sotra Jesosy. Misy ny rariva amin'ny roso sasany, misy ny rariva amin'ny enina, mba mifampizarazara ianareo mba hisy olona foana ao tokantrano fa be ny devoly ary tezitra ny ankalazantsika ny andro Paska fa mitandremo. Ny rapitsika dia amin'ny rory sy ny amin'ny enina. Andro tena fotoana nampijaly ny tompo mihitsy zany satria tena nanesoesona anazy, nasaina nakapokapoka ny taritaritiny ankizy ny olon-dehibe hipoaka amin'ny poto. Raha mpaminany ianao iza zao angady tsy mahita ny masinao, nefa ny masiny tapenana ohatran'ireny osy-jamba ireny. Ny anjarany lehibe indray zao nahodinkodina amin'ny ray ora alina zany, taritiny amin'ny tanany roa, poka amin'ny poto koa, felany tamaina rehefa aveo. Raha mpaminany ianao, izy namely tamaina anao, izy nangina. Bebaka daholo raha pitsy tompoko, na dia ny ankizy nakasitraka, nanodikodina an' Jesosy, nitaritarika azy tona amin'ny poto, mifona ny ankizy rehetra rapitso. Lehibe rehetra manodikodina an' Jesosy foana, mitady finoana hafa, felana tamaina Jesosy hoe veloma, tsy anara-dianao tsony aho.
dia misy zany lehibe indray mivavaka. Ny vehivavy rehetrarehetra nangina, tsisy mahita tory daholo eny trano any fa tsy nisy tonga tamin'izany Jesosy nampijaliany zany. Solotena ny vehivavy ibebaka tokoa raha-pitsa angataka famelana amin'Andriamanitra. Zany no zoma maty Jesosy miangavy ianao a. Ndre mandisa-taona mandohalitra daholo tsika misaotra ny Jesosy maty teo ambony azo fijaliana nitondra ny fahotantsika. Fa raha tsy maty Jesosy foana daholo fivavahantsika. Anolotra fanatitra ho an'ny tompo aritsika, fanaty mpisaorana isaorana ho an'Andriamanitra fa mbola velona soamatsara ianao sy mamem-pifaliana no kasitrahana indrindra. Ay azafady, misy batisa hoy ny azafady. Sotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana noho ny amin'izany tantara tena mampientanentana kanefa ihany koa ahafahantsika tsiraray avy mieritreritra hoe zany ny lalan'ny azo fijaliana izay tsy maintsy ny lalovan'ny tompo ary efa nanambarany tamin'ireo mpianatra fa iny fa tsy maintsy ho tonga omboana amin'ny azo fijaliana ny zanak'olona. Na ny mpianatra raha tao anatin'izany tsy nentin'iny fa rehefa tanteraka ny zavatra rehetra teo vao samy tonga saina ny mpianatra. Saorantsika ny tompo ary saorantsika dada fa mampianatra n'izany lalan'ny azo fijaliana izay ny lalovan'ny tompo izany. Zany indrindra no mahatonga ny ray aman-dreny izay anolotra ny zanany ho amin'ny sakramentan'ny batisa ry havana izay hamantarana ny olona tsiraray avy hoe zanak'Andriamanitra marina. Tsara fantatrao ny batisa fa ny batisa no hamantarana atsika hoe zanak'Andriamanitra marina itsika tsiraray avy. Ka mialohan'ny iakaran'ireo ray aman-dreny hiakatra eteny lohany aty hitondra ny zanany dia andao ataontsika ny hira 720 nitondra ny zaza ny reny tao Salema. Ao anatin'izay hira izay no miakatra ety anoloany aty ireo ray aman-dreny hitondra ny zanany ho atao batisa, na ihany koa ireo tanora zay ho atao batisa ihany koa, satria tsy ny zaza ihany fa misy ihany koa rehefa zay fa lehibe fa monolo tena ho amin'izany batisa izany. Dia ho ataontsika ny hira dia miakatra ety anoloana isika tsiraray avy izay mitondra ny zanakitsika ho atao batisa, nitondra ny zaza ny reny tao Salema. Nitondra ny zaza zaza tiako indrindra aramanantona izy utaeko tsara avelaonisa iny ny ray aman-dreny malala ao amin'ny tompo mialohan'ny anatanterahana ny batisa dia misy ny teny fanorenana ary misy ihany koa ireo teny fanekena zay ho ataonareo ray aman-dreny eto anatrehany vavolombelona maro
na ny vahoaka an'Andriamanitra na ny anjelin'ny lanitra ihany koa. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ety an-tany, koa mandehana ianareo dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina, sady hampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Ary indro zao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ary nisy nitondra zazakely eo aminy mba hametrahany tanana. Fa ny mpianany teny mafy reny, nefa tezitra Jesosy raha nahita zany ka hoy izy taminy, avelao ny zaza anantonahy ary aza rarana fa nitoazy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazaiko aminareo marina tokoa, na zovy ny tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza dia tsy ho tafiditra amin'ny akory, ary nitrotro azy izy dia nametra tanana taminy ka nitsotra no azy. Endry ray aman-dreny, noho ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany indrindra no misy reto fanontaniana vitsivitsy reto ho apetraka aminareo zay mitondra ny zaza. Taddio tsara fa isika ray aman-dreny no anisany hopitaiza ho mpanabe miaraka amin'i Jesosy an'izao zaza ho entina eto amin'ny alitara ho atao batisa izao. Koa manolotra ity zaza ity ho an'Andriamanitra tokoa va ianareo miteny mafy ianareo tompoko, misaotra tompoko. Ny faharoa, manaiky ve ianareo ny hivavaka sy hampianatra azy hivavaka tompoko, misaotra tompoko. Manaiky ve ianareo mba ho alain'ny zanakareo tahaka amin'ny fianaran'izy ireo, ny amin'ny toetra na ny fiteny ary ny fiainanareo rehetra, misaotra tompoko. Manaiky ampiditra azy ireo ho mpianatra sekolelady va ianareo tompoko? Ny zaza tsy tia petraka ho zaza foana, fa nomboka hitombo tena saina fanahy izy ao amin'i Jesosy. Koa manaiky va ianareo ampirisika azy ireo hiditra ho katekomena amin'ny fotoana tokony herisony an'izany. Ny tompoko, ndao arytsika hitsangana ny fiangonana ray manontolo hivavaka ho an'izao zaza izao, hivavaka ihany koa ho an'ny fitezany reto ray aman-dreny reto ny zanany hivavaka isika. Manaja anao zahay Jesosy, manome voninahitra anao mandrakariva satria lehibe loatra ny fitiavanao. Misaotranao zay satria fotoana lehibe androany Jesosy, anisany anoratanao an'izao zaza atolotra ho amin'ny batisa izao ho isan'ny mponiny lanitra Jesosy malala. Misaotranao zay satria tsy nisalasala reto ray aman-dreny reto rehefa nandreny teny rehetra nambaranao teo, ary nekeny teto anatrehanao sy teo anatrehan'ny vavolombelona maro ny fanekena Jesosy ny amin'ny taizana an'izao zaza izao. Amin'ny maha-olombelona anay Andriamanitra, mety misy ny tsy ampy, mety misy ihany koa ny tsy feno, ary indraindray aza solafaka Jesosy amin'ny fitaizana ny zanakay. Fa ianao mihitsy Andriamanitra no angatanay anolo-tsaina amin'ny alalan'ny fanahinao masina, satria izany no mpitaiza tsara indrindra sy mpanolo-tsaina tsara indrindra. Sotra betsaka Jesosy malala, dia averina eny aminao midera ny laza sy ny haja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ny fiangonana riavana dia manao batisa ho amin'ny rano ihany fa Jesosy Kristy Tompo kosa no manao batisa ho amin'ny fanahy masina. Mahazo toerana fiangonana. Raha voavy andry ny aina ray ihany. Raha voavy andry ny aina ray ihany. Zao manao batisa anao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina.
Jesosy tompony omba sy hitanao ary tantananao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Mandehana dia zao ty zaza tia ho an'Andriamanitra raintsika. Amen. Razafy Edouard Philomène. Koa satria ry havana tsy ny zaza ihany no atao batisa, fa na ny olon-dehibe aza dia atao batisa ihany koa atao amin'i Jesosy Kristy Tompo rehefa manolo teny izy ho an'i Jesosy. Misy tenin'Andriamanitra ray aman-dreny araky ny voalaza ny soratra masina manao hoe mibeba areo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo mba azo famelana ny elokareo, ary ianareo dia andray ny fanomezana dia ny fanahy masina. Noho ny amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia misy fanekena ray aman-dreny. Ianao mihitsy ny ilain'Andriamanitra anangatanana ary anaiky atao anatrehan'Andriamanitra izay rehetra fanontaniana ho apetraka aminao. Manaiky marina ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao va ianao ray aman-dreny? Manaiky tompoko. Misaotra tompoko. Ny faharoa dia hoe manaiky ve ianao hibebaka sy ala amin'ny ratsy rehetra ka hanolo tena ho an'i Jesosy amin'ny andro rehetra iainanao? Eny tompoko. Misaotra indrindra tompoko. Zahay mpanompon'Andriamanitra dia manao batisa amin'ny rano ihany ho famantarana hita maso, fa Jesosy Kristy Tompo kosa lay manao batisa amin'ny fanahy masina. Amen. Razafy Edouard Philomène. Razafy Edouard Philomène, zao manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Tompony omba sy hitanao ary tantananao amin'ny fanahy masina amin'ny andro rehetra iainanao. Amen. Ity no famantarana hita maso manapirofo fa vita batisa teo anatrehan'Andriamanitra ianao. Mandihana ny fanahy masin'Andriamanitra ny hitaridalananao amin'ny andro rehetra iainanao. Amen. Rajaosera Claudine Irène. Mino Rajaosera Claudine Irène, fa renao avokoa ny tenin'Andriamanitra rehetra nambara teo. Koa manaiky tokoa va ianao hiala amin'ny ratsy fanaonao rehetra, tsy verina amin'izany intsony, ary hanomboka anaradian'i Jesosy Kristy Tompo manomboka masinandro androany. Manaiky tompoko. Saotra tompoko. Manaiky va ianao ny hanolotra ny fiainanao rehetra ho an'i Jesosy, na inona mitranga na inona midona amin'ny androm-piainanao rehetra? Manaiky tompoko. Eny tompoko. Reny Jesosy ny fanekenao. Ny mpitandrina dia manao batisa ho amin'ny rano ihany, ho amin'ny fibebahana, fa Jesosy Kristy Tompo kosa lay manao batisa ho amin'ny fanahy masina sy ny afo. Izy no hatanteraka an'izany ho aminao. Rajaosera Claudine Irène, izao manao batisanao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Kristy Tompony hitasy ombanao ary tantananao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Mitsangana. Ity no famantarana hita maso manapirofo fa vita batisa ara-dalàna teto amin'ny fiangonana FPVM ianao ary no raisin'i Jesosy ny fibebahanao. Mandihana ny tompony omba sy hitanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Rabenandrasana Louis. Rabenandrasana Louis, mino renao avokoa ny fanontaniana rehetra izay napetraka tamin'ny olona teo anoloana teo mbola ho averina aminao zany Rabenandrasana Louis. Rabenandrasana Louis, manaiky marina tokoa va ianao
ny bebaka sy hiala amin'ny ratsy fanaonao rehetra ary tsy verina amin'izany intsony a mandra-pialan'ny fofonainao. manaiky aho tompoko. Misaotra tompoko. Manaiky fa ianao no andray an' Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao a amin'ny andronao rehetra. manaiky aho tompoko. Ny tompoko, saotra tompoko. Jesosy Kristy tompo a no anao batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo ho anao, fa ny mpitandrina kosa dia manao batisa anao amin'ny alalan'izao rano izao a ho fibebahana. Rabe nandrasana Louis a izao manao batisa anao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Kristy tompony omba sy hitahanao a ary tantananao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Mitsangana hoy ny tompo. Ity ny taratasy famantarana fa vita batisa ara-dalàna ianao a mandehana ny fanahy masin'Andriamanitra ny tara-dalànanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Razana Arvony. Razana Arvony. Manaiky marina va ianao eto anatrehan'Andriamanitra sy ny fiangonana, bebaka tanteraka hiala amin'ny faharatsiana rehetra eo anatrehan'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy tompo ary ny fanahy masina. manaiky aho tompoko. Saotra tompoko. Manaiky ary ve ianao ny andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao a amin'ny androm-piainanao rehetra. manaiky aho tompoko. Saotra tompoko. Ny mpitandrina dia manao batisa ho amin'ny rano ihany a, fa Jesosy Kristy tompo kosa lay manao batisa ho amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Razana Arvony. Razana Arvony, izao manao batisa anao ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Jesosy Kristy tompony omba sy hitantana ary hitahanao amin'ny androm-piainanao rehetra. Amen. Mitsangana, Jesosy tompony ombanao. Ndao tsika fiangonana hitsangana hivavaka ho azy ireo ary indrindra indrindra ianareo rehetra izay natao batisa teo a dia hanolo tena ho an'Andriamanitra ianareo a ao anatin'izao vavaka ataontsika izao. Hivavaka isika. Saotranao zahay Jesosy malala, lehibe loatra ny fitiavanao ary manamarina ny teninao ianao fa tsy misy intsony na jiosy na jentilisa na andevo na tsy andevo na lahy na vavy ary na ny lehibe na ny kely ihany koa aza, fa isan'ny raisinao ho zanaka ho avokoa reo rehetra izay manolo tena amin'ny finoana ho amina batisa ato aminao Jesosy. Tehirizy ireo Jesosy hoe ho anatrehanao satria mafy niady lalovany aty amin'ity tany fandalovany ity. Tehirizy ireo mba ny fahasoavanao, mba ny elatrao ary ny ankizy Jesosy malala mahatoky izay fa hitombo tena, hitombo saina, hitombo fanahy ao aminao zany a ary ho fampisehoam-boninahitra ny anaranao anie Jesosy ny fiainan'ireo rehetra fa tsy sanatria ho fanalam-baraka. Misaotra Jesosy malala. Dia verina eo any aminao ny dera, ny laza, ny aza sy ny voninahitra lay efa nao hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ny fiangonana. Ataontsika ny hira 350 mioby ny fanahiko fa voavonjy izao ao anatin'izay no anolorana ny fanatitra ihany koa ho an'ireto mpanompon'Andriamanitra izay nanolo tena ho amin'ny batisa sy ny fianakaviana iray manontolo. Thank you.
dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Sao dia tonga eo amin'ny fotoanany fanatitra isika riavana. Hoy ny ambaran'ny soratra masina hoe zay manome amin'ny fifaliana no manina ozy no ankasitrahana. Dia izay rehetra ataonao dia ataovy amin'ny fifaliana. Mampianatra mpafolon-kareny dady eto, rehefa teanao mpafolon-kareny ianao kakasihan'ny tompo amin'izany a dia ataovy amin'inona le izy? Ataovy amin'ny fifaliana, ataovy amin'ny fonao rehetra fa hitahin'Andriamanitra atsika tsiraray avy zany a. Reo moa ny zanakitsika sampana ina moa izao? Sampana SMK zay ny tenen'ny dadato a. SMK izy ozy dadato, sampana SMK dia anatanteraka ny hira reo zanatsika reo a ao anatin'ny fitatazana ny fanatitra. Ohatra ny lasa ny resaka be tsika ho azavainy dada aminao eo zay rehefa avy eo hoe sampana miaramila ny Kristy. Zay zany izy a amin'izao fotoana zany. Rehefa nisy fotoana ny ampitarika an'izany efa nyvahiny tao amin'ny radio tao a dia nanazavana zay izy hoe SMK fa tsy SL4 intsony. So zany tenen'izay a fa dia zay moa zany ka dia minao fa ianareo manaiky ny mpitondra anareo a dia manaiky zay rehetra efa napetraka Andriamanitra tao anatin' zany ray aman-dreny zany atsika. Ndao ary hitsangana zanatsika ao anatin'ny hira dia ao anatin'izay no anatanterahana ny fanatitra ho an'Andriamanitra. Zao de yaraka ihira we te sono panza funa wasanja idera tiatfa te sono panza fanani fasanas e fanure senica te sono panza satana e faresca de ancora zaufa te sono panza ni furmida Sidera na sanja cha Deve kini ya swabana Izo kutuliza Ifidai Asifa swabana wa mwana Zeso nupanza Izi nupia Afakeza kaiza Sidera na Singunjizo de yara kaira we Sono panza di funo wasanja kupidera tiatfa se sono panza Safa te sono panzak iremo anzeliman ihira fiderana we te sono panzak funam kuaniu yara kamanai fa te sono panzak fateu sana kura suanori te sono panzak ibunina ichasidera masanja
Ampifaliana indray ny arabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Toy izao misy raha vitsivitsy zay ho vakiana. Avy amin'ny Prof UB FPVM. Noho ny andraikitra betsaka tanterahan'Andray aman-dreny Dadarandrena Toandro, filohan'ny FPVM ary noho ny fiamena samihafa dia toy izao manaraka izao ny fandaminana ny dindinika ho an'ny mpiomana tokana amin'ity taona 2024 ity sy ny fanateran'ny hira ka ny kahe ao amin'ny sekretera ny fifoazana. Tsinjo arivo ambato miravavy alaotra mangoro marvoai anosy sava ifanirea dia ny 17 ny volana marsa ka hatramin'ny 15 ny volana avril. Ambodanierana ambondromife kely lalina Toamasina dia amin'ny 1 volana jolay ka hatramin'ny 12 ny volana ho. Ny kahe zay tsy voaatitra amin'ireo daty ireo dia tsy hoentina mbavaka intsony fa miandry amin'ny fotoana manaraka. Ny mpiomana nafen'ny fianarana 2 taona ka nahavita manodidina ny 200 ora eo no atao dinidinika fa tsy 2 taona fotsiny. Anjaran'ny mpampianatra no mijery tsara ny kahen'ny mpiomana. Dia mbola manantena antsika rehetra iorina ny finoana sy ny fitiavantsika an' Jesosy Kristy Tompo, ilay ny fidy sy ny antso antsika ho amin'izao asa fanompoana izao. Tompon'andraikitra Pasteur Iraka Rabetafika Lora nanao ny filazana. Avy amin'ny mpamakilainy Madagasikara fivondronana voalohany FPVM Taninanandrano. Ny mpamakilainy Madagasikara dia mampahafantatra antsika rehetra fa misy varotra izay atao eto amin'ny fiangonana ny talata, ny alarobia, ny alakamisy masina ka toy izao ny mombamomba izany. Akoho polaire daroklao amin'ny vidiny 24 000 ariary ny iray. Trondro tilapia amin'ny vidiny 18 000 ariary ny iray kilao. Koa manasanse anjifa izany ho fanohanana ny asan'Andriamanitra makasitraka ny sesahady izahay. Avy amin'ny CFF manasantsika rehetra mba hanotrina ny zanantsika CFF amin'ny alahadin'ny Paska amin'ny 5 ora hariva ao Andriana faefatra fa misy atsapanahy ataon'izy ireo hiderana an'Andriamanitra noho ny fitsanganan'ny tompontsika tamin'ny maty. Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy adiny tatam-piangonana tompoko ny baiboliko omaly tamin'ny mivavaka tamin'ny roa sasany tao amin'ny rina voalohany ny momba azy baiboly kely maron misy ny anarana misy karatra mpiandry numéro 2592 ao amin'ny angaviana re tompoko izay nahita azy mba natitra azy ao amin'ny Madame Raymond. Filazana nisy baiboly adiny teto am-piangonana ny alatsinainy fa 3 ny volana avril teo tamin'ny fivavahana riva teo amin'ny W farany akaiky ny korala misy karatra mpiandry promotion fanomezana ko iangaviana izay nahita azy mba natitra azy ao amin'ny sekretera ny fiangonana satria efa vita ny fanotazana ny fanatitra dia ho atao aloha ny fanolorana izay vao hamaky an'izay voadina ataontsika isika. Fitiavana mandrakizay ny tiavako anao Jesosy. Akopio mihitsy ingeny masinao hoe fa ny fotoana tahaka izao ny tena ny mampitsinjaka ny Jesosy noho ny fitiavany anao tsangantsika rehetra. Piandre
mpiandria saudi satria anao tia tano saudi satria anao tia tano saudi satria anao tia tano bisous teka ho avy tompitsika faly anao Jesosy fa pasika androany totorebika ny kikika nira mafy teo natren'Andriamanitra rainao tadidina Isaia androany tsaronay ny fitiavanao anay ka dia misaotra mandrakizay ho anao tiavako anao zany ny amindrako fo aminao misaotra Jesosy vokatra zany dia nanao sofanatitra so zay ho anao vokatry ny fonay Jesosy ny fitiavanao ny tato am-ponay dia nanome zay azonay atao ho anao na keliny na beiny mamindra fo amin'ny Madagasikara maditra dia mamindra fo aminay rehetra mpanomponao sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany halleluia masina 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 tompony maro eto ny voninahitra tany rehetra amen petraka isika dia toy izao indray ireo vady masina sy fijoroana vavolombelona nataontsika taratasy ho an'ny dada efa namena ny dada nanolotra vola 2,000 ariary apahafolo-karena 2,000 ariary sotra Jesosy da mivalim-bavaka nomenao mba apetraka eo am-pelantananao ny fikarakarana ny taratasy momba ny tany rehetra ny asanay ny hoavinay menakavy kely arovy amin'ny rasy zahay manolotra vola 2,000 ariary na 20 000 francs na 20 000 ariary indro tompony apahafolo izay nomenao fa atolotra anao dia mametraka ny fiainan'ny mpanahiko sy ny hoaviko eo anatrehanao manolotra vola 35 400 ariary mangataka hira 630 misaotra Jesosy sotra Jesosy fa tonga soa eto Madagasikara ny zanako ianao no mitantana ny fiainany dia apetrako am-pelantananao ny programany rehetra ny sitraponao Jesosy no tanteraka ity misy vola 20 000 ariary anaovana ny tobinao eny Ambodanerana vola 20 000 ariary ny voady taminao Andriamanitra dia ampaharitra ny fanatim-pisaorana ho anao misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonao sy ny mbola ho ataonao rakim-pisaorana hanamboarana ny tempolin'Andriamanitra 120 000 ariary 70 000 ariary na 7 ariary ho an'ny pasteur Dada Randrenatoandro ny 50 000 ariary ho an'ny pasteur Randriamampiadana Anjato ny 20 000 ariary sotra Jesosy malala Jesosy misaotra anao ao fa vita ny réparation an-trano ka azo mpanofa Jesosy ny tranontsika ary ny olona mpianatra na tsy dia misy entana loatra ity numéro dia zay mangataka zay mitady an'izay trano izay moa dia manantona maka an'ilay numéro satria tsy ho azonareo eto akory ny toerana misy ny trano eny Pasapito ny météo manolotra vola 1000 ariary kely fa vokatry ny fo mamindra fo amiko sy ny ankohonako Jesosy hafanati-panonerana vola 2,000 ariary ho an'ny manitra ny fiangonana rakim-pisaorana 2,000 ariary ka ny 2,000 ariary ho an'ny dada 2,000 ariary ho an'ny pasteur José Alain mangataka mba ho salama Jesosy izay efa mianaka manolotra vola 2,000 ariary rakim-pisaorana ho an'ny alarobia masina 2,000 ariary 10 000 francs na 2,000 ariary fampandrosoana ny asan'Andriamanitra vola 2,000 ariary marary paralysé ao am-pandriana efa ho 5 taona sy ny ankohonako miverin-dalana tsy manompo an'Andriamanitra misaotra Jesosy manolotra vola 2,000 ariary apahafolo-karena 16 000 ariary ho an'ny toby Ambodanerana tsy nisy soratra 2,000 ariary Jesosy misaotra fa manafaka ianao tao anatin'ny iny relation iny dia niaino anao aza na dia tsy niaino anao aza tany am-boalohany dia nataonao ny fomba rehetra nanafahana ahy
sokoafy amin'izay ny lalam-pitiavako fa voaraiko tsara ny lesona. Merci Jésus, je t'aime, bisou be. Avy aty amin'ilay malala tsy nahafoy anao dia hitanao fa adala azy. Ampahafolo-karena 7 alina ariary ka 2 alina ariary ho an'ny mima, 2 alina ariary ho an'ny zokolatom-panahy, 2 alina ariary ho an'ny fiangonana Andafy Atsimo Fiderana Ambatolampy ary 2 alina ariary ho an'ny mpiasan'ny radio Fio Tazatsoa. Sotranao a Jesosy fa mbola afaka manolotra ny ampahafolon'ny pension tamin'ny volana février. Mifona Jesosy fa tara noho ny antony, mangatabavaka mba ho salama tsara. Anom-poko anao mandra-piavinao mangataka mba ho vita ny divorce ny zanako amin'ny le 20 avril izao ny tribunaly. 130 000 francs ho an'ny dada Randrenatoandro manontolo dada ny vinantolaiko mpanompon'Andriamanitra miverin-dalana amafisiny devolo ny fony mba te iona aminao aho misaotra raha mety. Ampahafolo-karena misaotra betsaka Jesosy noho ny fitahianao lehibe fa nahazo borsa hianatra any ivelany zanakay ary efa lasa somatsara. Apetrako ampelantananao ny fiainanay rehetra, ny ara-panahy, ny fiainany kosa indro manolotra ny ampahafolo-karena ho anao. Fisaorana sy fakasitrana Jesosy vola 32 000 ariary ka ny 20 000 ariary ho an'ny pasteur Anjato, ny 12 000 ariary ho an'ny pasteur Alanto. Misaotra Jesosy dia ho anao irerian'ny voninahitra. Tsara Jehova, misaotra indrindra Tompo noho ny fitantananao ny dianay tany ampitan-dranomasina fa vita somatsara ny asako tany. Vola iny misy vola kely 200 €, 400 € ho an'ny dada Randrenatoandro, 50 € ho an'ny radio Fio Tazatsoa ary 50 € ho an'ny mpanompon'Andriamanitra any ambanivohitra. Totaliny 200 €. Dia izay indray ny voady masina sy fijorola vavolombelona amin'izao alakamisy masina izao izay miisa 7 manamarina mandrakarivo izany. Teny Jesosy hoe ny masoko sy ny foko teo aminareo mandrakariva, voninahitra teo azy reriany. Zay izao efa nilaza teto dia mbola ilaza androany ilaza Rabitsy Zoma. Ianareo avy any amin'ny fiangonana hafa rehetra natao batisa tamin'ny rano fa tsy natao batisa amin'ny fanahy masina, jereo tsara ho ny asan'ny apôstôly toko 9 fa rehefa tsy manaraka ny soratra masina ianareo dia diso. Na iza manao batisa, na batisa rano be zany na batisa rano kely zany, rehefa tsy nametraha tanana dia tsy nazo ny fanahy masina ianareo. Ny apôstôly Jaona dia tena miteny, za manao batisa anareo amin'ny rano izy fa le veo ariko hanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Tsy azo nareo zany batisa ny fanahy masina zany ho ny apôstôly Paoly raha tsy amin'ny fametraha tanana. Ka raha rano fotsiny natete amin'ny lohanareo fa tsy nametraha tanana dia diso ianareo. Rehefa metraha tanana ny ianareo Jesosy dia misy fanahy masina ho aminareo zay. Ary eo demoniaka maro be masika velona miady an-trano. Mialatsiny zafady, saika katolika daholo ny anankiray amin'izy mivady ireo. Ary mikikika mafy mihitsy ny anankiray hoe teny hoe devoly ny atao anatiko fa Jesosy zany tsy tiako ny Jesosy ny FPVM, devoly zao ny atao anatiko. Miady be, miatsy vonjy amin'izao herinandro masina zao. Rehefa tsy eo rehefa ao Jesosy fanahy masina, tsisy tafiditra intsony, na ny aretina na ny devoly. Fa satria natao batisa amin'ny rano fotsiny ianareo dia madio, fa tsisy mipetraka ao savoritan devoly amin'izay na hoe zany hiditra ao zany hiditra ao. Pirofo io raha matoa zao amin'ny teny hoe ny devoly no mipetraka ato fa tsy Jesosy. Raikitra totondro daka atorany daholo na viliana sotrana antsy any amin'ny ranga, miatsy vonjy mimpiandry izy ataovy batisa angelizy ho raha mety. Roay devoly aloha dia ataovy batisa. Ka izay avy any amin'ny fiangonana rehetra tsy nametrahan'ny mpitandrina na mampera tanana. Misy mampera mametra tanana hony
fa misy tsy mametra tanana ka rehefa nametra tananareo a dia ao zay le fanahy masina tsy nametra tanana anao ohatra nyty olona ity zao ny teniny ato manao hoe ay fanontaniana zaho dada dia aiko mba teneny ihany zanakareo fa tsy mahalala aiko tsy nataon'ny ray aman-dreniko batisa satria ireo zandriko rehetra dia tsy vita batisa satria ny dadako a tsy mbola hitako izay niditra am-piangonana fa ny mamako ihany a no mivavaka izay efa nianatra sekoly lahady efa tokopihira efa mpandray fa efa mpiomana efa antitra dada 14 taona fanontaniana tompoko tsy maintsy alahady amin'ny fotoam-pivavahana ihany de no azo atao batisa sa misy fotoana hafa ny teny taminareo a satria ny eto amintsika dia hoy izy hoe raha lahady ozy dia izay miasa amin'ny mahadekonanay ary be dehibe ny dekonina katolika eto amintsika dia hoy izy hoe zao ary a asa botsy vita zao mipasika amin'ny lahady zao le 9 dia ny herin'iny a 16 dia le sabotsy 15 le sabotsy 15 io a amin'ny 7 maraina dia raha misy faty miditra eto a dia mitady toerana malalaka tsika za mino fa raha ny amin'ny 3e étage ao amin'ny 314 dia ombentsika maromaro zay atao batisany tongavany ianao a sabotsy 15 avril zay ampatyhivina koa tsika fa misy procession amin'ny lahady ny pasika izao ty anankiray tya tsara zavaina zaho dada nanofo hoe nandeha tafitra masina tamin'ny sampana iray tato am-piangonana dia nisy nanafika ny tomobila nisy ahy dia nisy tafiditra tao anaty fiara nisy kitapony dalo iray no savaiko dia natako antsy nambanako tamin'ny antsy ilay dalo tafiditra tao anaty fiara dia sady ny teny anana hoe avelaony ankizy amin'ny anaran'i Jesosy satria koa izy nitazona antsy dia natorany taty amiko ilay antsy fa voatanako nivoaka ny antso gendarme avy eo a dia nifanenjena zareo a dia tratra ary nanomboka ny gala avy eo fa izaho tsy nanao a fa nijery fotsiny mariko dada fa izaho efa mpikambana tao amin'ny sampana taloha fa najanona satria honya izaho manana gropy hafa any velany gropy mitory filazantsara dia tonga dia nitenen'izy ireo ah hoe tsy mahazo manao sampana intsony ianareo a misy maromaro izahay resaka sampany tompoko dia tsy any dada ntsony zany fa anareo sampana nareo any manapa-kevitra hoe zao ndray ny teny anay fa tsy dada na te iova isam-bolana nareo raha manam-bola tsy any dada zany fanapaha-kevitrareo zany tahaka izany koa ny fandehanana ny amin'ny tafika masina raha nanao lalàna izy hoe ianareo fa manana gropy petra tsara ny amin'ny gropinareo a andray manao tafika masina tsy maninona fa raha mety ny hoe avy aloha izy iverina ihany a anao tafika masina dia anjaranao a ny misafidy na ho any amin'ny gropinao anao a na ho amin'ny sampana anareo zany zay misaotra to farana ny fotoana vitatra amin'ny toriteny teo a fandraisana fanasan'ny tompontsisa tsangantsika ivavaka andray nitsodrano Jesosy faly zay ny eona taminao sambatra zay manana anao mpanoro ny lalana ianao
fitaizana ianao tezao amin'izay zanakao ao ny tsy vita batisa ho raisinao izy hitapoko hitam-pireneny zo fa mijaly zay tsy manana ny fanan'Andriamanitra renao ny voady teo Jesosy tanterao ny tenina hoe na mbola tsy miantso kory azy ianao efa tonga renao hitanao raha misy azonao atao ny faniriany tanterao no ny fitiavanao anay izay kosa alohan'ny isarahana Jesosy mba te hivavaka aminao tamin'ny andro alatsinainy anao no ny teny hoe tia hita ny endrikao reo izy Jesosy na dia indray mandeha isa-taona ihany aza no hitanao izy faly anao ravoravo anao mbola napino ny tenanao manao hoe tandreny feonao na dia indray mandeha isa-taona ihany raha Jesosy eo amin'ny toerana zay ampatsiarovonareo ny anarako aneo izy ianao hoe eno anatonako anao zanako mino hafa efa manatina azy ianao tongavany amin'ny dablo tsiraray avy ary ianao Jesosy hitanao ny endriny andreny feony ianao zao Jesosy ndre mandeha eo amin'ny fiainany tanterao ny tenina hoe inona ny tianao hataoko aminao dia ianao ny valo tenin'i Jesosy sotra Jesosy voarainao ny teniny malalanao terizinao ny teniny malalanao ary hotsarovinao ny endriny ka naovinanao vina mivavaka amin'izay izy Jesosy mba havalio ireny vavaka ireny mpanomponao ny mangataka izany mpanomponao daholo zay rehetrarehetra so ary hanomponao hatramin'ny farany amin'izay mahafaly anao ka dia mangataka izay tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy eo sotra Jesosy raina izy any an-danitra amasina tonga ny fanjakana toy ny sitraponao etiatakateny an-danitra leonay miny any sazaonay ary mamelany elokay azo tondranay mivakapanahy manafana ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay aminy raisiny tsodrano ho Jehovah tompony maro aminao zanako enao zano niteraka anao zany mendraikitra mombanao asany tanako avaloha adidiko ihany sady mombanao aniaro anao ary tsy afoina saraka anao mandra-pahafatinao sotra Jesosy anao ny dery anao ny atsa anao ny voninahitra mandrakizay amen ninonino na etranga Jesosy na nilahitra kumanga Jesosy na maluka mangi na Jesosy teofelo viva ni fotoana te andalo Jesosy fa tsy hisy ampy malo Jesosy amiorina wapoko Jesosy lay fitiavanao mbola
ino voninahitra ane man'Andriamanitra rery any. Masina 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 Jehova tomponinaaro entika rehetra tanteraka tokony zany sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Petraka isika mpandray no mijanona sisa. Janji,
mbola ho ampitomboana ho amintsika tsiraray avy ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny alakamisy masina mba tsy handalo fotsiny aminao, tena fanehoan'Andriamanitra zany fitiavany antsika tsiraray avy zany. Ary teo ny tena namarinany an'izany fa tsy mazaka ny fahorian'ny olony Andriamanitra. Jesosy koa dia niteny hoe ary Jesosy nahita ny vahoaka teo onena ny fahitany azy. Zao manoloana antsika zao riavana anisan'ny lalana hitondran'Andriamanitra antsika dia manasanao Jesosy iray latabatra aminy izao ny mofo velona izay nidina avy any an-danitra hoy Jesosy. Raha misy mihinana ny nofoko sy ny sotro ny rako dia hanana fiainana mandrakizay izy ary izao anangana azy amin'ny andro farany. Sary ny sareko ny sainao raha te hibanjina zany lalana namonjeny Jesosy ianao zany ianao mba alay sary an-tsaina ny lalana izay nilalovany sy ny tantara rehetrarehetra izay nitantaraina anao teo. Indro ny Tompo Jesosy jereo tena ny afo tokoa, ny vesatra izy jereo mba hamonjena anao. Tsangantsika anatanteraka izany iry zany. Indro ny Tompo Jesosy jereo tena ny afy tokoa, efa niesatra Yesu jereo mba hamonjenana. Indro Jesosy jereo indro Jesosy jereo izy zao teny evitrana. Indro Jesosy jereo dia atao hoe tsy nisy ny famonjena nataon'i Jesosy mba taiza re ianao, mba nakaiza ianao, mba nanahoana hatramin'ny toe-pahasalamanao ny fiainanao rehetrarehetra. Vavaka isika manondrika ny lohanay izay Jesosy, ampanajana tanteraka satria mandray sary an-tsaina ny lalana namonjenao anay. Mba taiza tokoa izay. Misaotra anao fa tamin'ny fahatandrona ny fanena taminao, misaotra fa tamin'ny fahalebiazana ny fanena taminao, misaotra fa nahazo ny famonjenao izay rehetrarehetra. Dia ataonay ahoana ny angina, ataonay ahoana ny tsy hisaotra Andriamanitra, ataonay ahoana ny tsy hame voninahitra anao fa tena efa tao anatin'ny fanandevozana tahaka ny zanak'Israely anezay. Efa voafatotra zavatra maro isan-karazany novonjenao, dia niova ny momba anay rehetrarehetra, niova ny toe-pahasalamanay, niova ny fomba fisainanay, niova ny momba anay rehetrarehetra satria nifanena amin'ilay mpamody zay, lay tsy mazaka ny fahorian'ny olona araka ny teniny tokoa hoe hitako ny fahorian'ny oloko hitinao zao, nidina tamin'ny alalan'i Jesosy Andriamanitra. Tena nolotra ny an'ny zanana dia mafy ary satria tao anatin'izao herinandro masin'izao nivezivezy makamy Betania Jerosalema ianao, zay azo sokajiana hoe tahaka ny 3 kilometatra tokoa nivezivezenao maraina atoandro hariva, ny omaly fotsiny tsarovanay hoe nanayko ny Jodasy hamadika anao, nefa dia mbola niara-nody aminao tamin'ny Betania ihany. Mba ahoana reny fandraisanay raha olona madika anay mbola hiaraka aminay ody, fantatrao ny toe-ponay rehetrarehetra. Mba miangavy aminao kosa Jesosy ny androany, mariky ny famindram-ponao, mariky ny fitiavanao dia ndreto ny vahoaka anao Andriamanitra. Manoloana anao amin'izao alakamisy masina izao satria mbola avelanao hiaina ao anatin'izany alakamisy masina izany zahay.
mba handiniana ny tenana rehetrarehetra, mba handiniana ny fanarahana ianao. Sotra petsaka Jesosy, manoloana anay ary mifanasanao angatahako Tompo. Tonga afa Jesosy mba hanamasina nyreto fitaovana rehetrarehetra ianao, mba ho tena ny tenanao tokoa no hoaninay, satria raha vo ny tenanao no hoaninay dia miova tahaka anao zahay, manana toetsaina tahaka anao zahay, manana fomba fisainana tahaka anao zahay. Hoy ny teninao hoe ny rahako ny tena fisotro, mba hanomboka ety ay amela heloka koa izay ka masiny Jesosy ny divay, mba tena ny ranao tokoa ho famelana ny heloka rehetrarehetra. Andray anao ny mpanomponao dia ny diakonina izany, mpanomponao rehetrarehetra. Raha izay olombelona Tompo dia mahafantatra an'ireo diakonina ireo zahay, fa androany ho ampiasainao izy ho fitaovana eo ampelantananao. Dia tsy ireo tsony ny tazanay fa Jesosy ny miditra eny aminay eny anakelakelany rehetra seza rehetrarehetra eny mizara ny mofo sy ny divay. Fa zahay rehetra kosa Jesosy malalo, hoy ny teninao hoe raha misy misotro sy mihinana amin'ny fanatsy mendrika eo fanameloana azy zany, mba mangataka ny famindram-po aminao Jesosy, mba ho tena alaka misy masina miavaka hatramin'izay nyainana hatramin'izay ny androany, satria nanambary ianao fataona ny fibebahana farany ity. Anao zavatra ianao ao ariana kely ao, matoa mametraka fepetra ianao Andriamanitra, mba handiniana tena tsirairay avy, satria marina tokoa ve fa mifoananao amin'izay famonoana amin'ny biby rehetrarehetra, fa nataon'ny olona kilalao zany taloha, finoany foana amin'ny biby dia manota foana izy, dia miverimberiny ao anyherinao teny zanakao, no nomenao ho fanatitra velona fato anay. Dia misaotra indrindra Jesosy io, misaotra indrindra Tompo Andriamanitra efa avitra izay. Amen. Petraka ny fiangonana. Fa Jesosy Tompo tamin'iny alina izay namadiana azy ny tena indray mofo izy, ary novakiny nilazainy hoe ity ny tenako izay ho zaraina ho anareo. Dia tahaka izany koa ny kapoaka. Ty kapoaka ity ho Jesosy ilay fanekena, nalatsaka ho amin'ny maro, drako nalatsaka ho amin'ny maro, fa nahoviana mihinana itony mofo itony ianareo, ary misotro amin'itony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo. Tsarovy riavana, nanomboka ny alaka misy ariva tahaka ny rariva ohatry zao, nosamborona Jesosy. Tsisy resadresaka, tsy afaka nyresaka tamin'ny mpianantsony izy. Androany ianao afaka miresaka amin'ny Jesosy, satria zay mba hitahitan'i Jesosy elo mba hiresaka amin'ny malalana izy. Manomboka eto ao anatin'ny hira, raha hitanao hoe za tsy hira fa hivavaka, miresa amin'ny Tomponao Tompoko, mandrindrana fihavanana amin'Andriamanitra, miresa amin'ny Andriamanitra ao fa efa voavoatra ny zavatra rehetra ao anatin'izay rehetrarehetra zay. Zay ndeha hanaovantsika an'le hira 470 sady hivavaka ianao, hira ianao anatin'izay satria ny arivariva tokoa dia efa voasambotra Jesosy. Dia ny mpianatra tsy afaka nyresaka tamin'ny ntsony na ny tanàna izay miverenany tamin'ny Betania ary tsy nahita azy intsony, tsy nahita azy intsony tao anatin'izany satria nahoana efa nisamborony miaramila izy. Riraiko feno antra ity ny zanakao, teneny mihitsy ny foko dia mahantra, raha lavitra anao zainina tonga soratra masina ny teny hoe raha tafasaraka amiko ane ianareo hoe tsy maefa na inona dia aza gaga raha tsy mandeha fianarana, aza gaga raha tsy mandeha, tsy misy vola miditra, aza gaga raha ohatra tsy mandeha hatramin'ny varotra sy ny anina ataonao rehetrarehetra. Riraiko feno antra ity ny zanakao, ny foko dia mahantra, raha lavitra anao eo ampizarana ny mofo sy ny kapoaka. Rakaina
izao tontolo izao kareraka ny aina miataka aminao riraiko feno aza etiniza nakao ny fokotiama antsarala vitamina mivezivezy ao nikady zavatsoa ivezivezia ao nikaroja vatso izay rehetra hita mandra manavoko andany tanamaro nanarantsitrapo kanefa tsy nazo izay mafapo nivezivenuanta etinizanakau nifukutiama antsarala vitamina tsy maintsy niteneniny Jesosy ry havana na dia mavesatra ary ny fiatefany ty teny zay niteneniny tamin'ny Josasy hoe vitao zay tianao atao. Jodasy nitsofony Jesosy rano tamin'izany hoe vitao zay tianao atao. Tandremo nitenenany Tompo hoe reo atsika mafy atoka, ho atsika tsy mety miova, vitao zay tianao atao izy. Zay ndeha anaovantsika le hira hoe arena sy fananako ianao. Mba tena hitodika amin'i Jesosy amin'izay tsika amin'izao sisy zao fa nanasitrany, nanafaka izy, namonjy izy, te mbola hivadika amin'ny any ve ianao, te mbola hiala amin'ny any ianao nefa mba antenainy. Araka ny teniny hoe tsy anareo mifidy hafa za mifidy anareo, arena sy fananako. Sono nanasitrana tiana fe nakony aretiko nindrafo nao tsy haifaritana no manamaivana misinda anao lay loko teo Kalvary no anankinako ny fiainako ianao mahitany aty tsaiko ety no antenako andodiny marainako resamy Jesosy lakanao Jesosy raha tsy mandray ny tanako kaitongy kutsutiza arena
sy fananako mba manana ny zamoa fa ianao no tokiko atomianto rakamina rerako sady zokiko mangataka aminareo ary ralano ny famindrampon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra dia fanompopana ataotsika izany. Ity aho Jesosy raha toka sitraka ao manolora-tena ho an'Andriamanitra mivavaka izay ataonao ao anatin'ny hira. Tiao Jesosy raha toka sitraka iaraka aminao toako manolo tena utiovina anorina minao ny finoako nataony fotsiny ampitsika nataony fotsiny ampipitika nadavelana uyantefa awapo ni sumbindrano mba ipitika umbindra naomba ipitika izadya ya efa ampya ndiuvanatu tiavela kana Jesosio Ratsi mandai ni tanaku kaitungi kutsutiza Ria basi tanayaku Bamananani Zamua Faianau nutukiku Matumiantu Rakamina Erakisatisu Detsika no fanekena eo atsehany Jesosy amizao alaka misy masiny zao hoe anao atompo reko ny antsoantsonao reko ny fanambarana ny fitiavanao fa tena namonjy ahy ianao anao atompo reko ny feonao Rekuni feuna Zambiturini fitiavanaua Ne famila tangani finu wanawa Hanatuna kubana tumpuo Atauvi manakajanau sini azufita lianawa manakakizani lanifuana mi vota kaisa rakutupu ataufi manakakiana
sini azufitaliana uwa manaka kinizani lanivuana mivotaka isauraku atukandifiana kuwanaoniasanao tukaninifiainaku anaoniasanao amikerisini fasuavana ketuanu nifanaikyu ipanzina mituki azaisitakaunusitakutumpuo atavi manakajanau sini azufita lianaua manakakizani lanifuana mivotaka isaura afalina manaona afalina manao nizaniu raira hanatikani sesafyandianana kamandu alikya ivavaka utumpuo iresakamina sakaizaku tumpuo atauvi manakachanau sini azu fitalianaua manakakizani lanifuana mivotaka isauraku ifiny atananao Jesosy ry havana ifeny aminao izy amin'izao ora sy fotoana izao olona zay ny soratra masina hoe tsy mba zavatra mety ho simba tahaka ny volamena na volafotsy no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala zay azonareo tamin'ny netindrazana raha mbola taranaka koa ianao dia misy netindrazana narana tao fa ny rahasoan'i Kristy no nanavotana antsika tsiraray avy. Jerenareo ny azo fijaliana ho ny apôstôly teo ny namonjenanay ary teo koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy isika. Aza adininao fa ministeran'Andriamanitra ianao, fanjakan'Andriamanitra ny karakarainao. Ao anatin'izany teo amin'ny azo fijaliana koa nanaovan'Andriamanitra vavaka miezinezina ho atsika rehetrarehetra, ary mba tokony vavaka ataonao zany hoe rayo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Raha misy olona tsy mety aminao ny ataony, mba ataovy any am-pona ho any hoe rayo mamelany elony fa tsy fantany izay ataony. Dia tsy hikanatona an' Jesosy mety efa lavo ianao araka ny soratra masina, na dia resy na dia arasika manantona an'Andriamanitra, hatsangan'Andriamanitra ndray zay nanaovantsika an'ilay era hoe manantona aho ka miondrika. Manoroka ny tongo masinao zaho zay olona tsy mendrika avaozy, mila fanavaozana tompoko ny mpanaradia an'Andriamanitra tsangantsika ao anatin'izay iry zay. Anantunao kamiundika manurukani tunguma
mendrika hambavao sy tompoana. raiso hano ity ny tenako izay atolotra anareo i Jesosy misaora azy ao am-pona. Sotra Jesosy fa ny alaka misy masina tahaka an'izao azy, na dia misafotofoto aza ny fiainanao satria angororo loatra ny fanahiko ny teninao, nampatsahivinao, sady reraka ianao, nona koa ianao tao anatin'izany, nefa dia tere-pitiavana ianao amonjy anay ka nataonao satria ao anatin'ny kiondalana mamarana ny asanao ianao, tsy maintsy amonjy anay fa hitanao loatra ny fahorin'ny olona, hitanao na mifahoriny reto vahoaka rehetrarehetra reo amin'ny adi-tsaina sy ny adi-piainana sy ny aretina maro isan-karazany. Tena amonjy ianao dia misaotra Jesosy no anay ny tenanao, manomboka eto te tahaka anao zay. Oviana moa ianao ny narary, raha tojo olana ianao misy vahaolana any aminao, zay ny tena tompo no anay manaraka anao, ka dia misaotra indrindra Jesosy, misaotra betsaka Jesosy. Amen. Dia tahaka izany koa ny kapoka, sotrona rehetra ity fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay latsaka ho amin'ny maro ho famelana ny elokareo. Dia misaora azy. Jesu piti anay maminay ni teninao usani fanainay famayeria Mami rijeso, Mami rijeso, Mami rijeso, ni fitiava. Misy manam-pitiavana tahaka an'izao teny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ny tena sakaiza hoy ho abolana dia tia amin'ny andro rehetra, ary miseho rahalahy amin'ny andro fahoriana. Ory ny tompo asehoy fa manan-drahalahy sy manana nabavy, manana ray aman-dreny izy, manana tsika FPVM. Sotra tompo, sotra Jesosy. Amen. Petraka ny fiangonana, eo am-panangonana ny kapoka, sy anaterantsika fanatitra, ndeha anao hitsika hoe Jehova hoterainy ianao, ankalazainy ianao, mite hafa ho an'Andriamanitra fa hoy ny tenenin'i Jesosy tamin'ilay marary izay nisitranony hoe sitrany ianao zao, amin'izao sisy zao aza manotatsony. Afaka ianao zao navotan'Andriamanitra, eo tsy ao anatin'ny tany ny fanandevozana itsony, mahaiza midera sy mankalaza azy Jehova hoterainy ianao, ankalazainy ny anaranao, ahitehaka ho an'Andriamanitsika ao anatiny. Jehova hoteraina ianao, ankalazaina ny anaranao, izao rehetra izao manajana rainayo farainayo mandakiza rainayo farainayo mandakiza Jehova hoteraina naiana wankalaza naiana weza Zamanatana rainayo farainayo
mandrakizarainayo farainayo mandrakizay panjakanay sy tompo masina omena erambony asiny izao rehetra tsy zao manajana rainayo farainayo mandraky farainayo mandraky za Jehova terainaiana ankalaza nanianaranao izao re tsy zao manajana rainayo farainayo mandraky farainayo mandraky zay imasina manerinerina Jehova be fitisi marina izao rehetra izao misaotana farainayo mandraky zarainayo farainayo mandraky za Jehova terainaiana ankalaza nainianarana izao re izao manajana rainayo farainayo mandraky zarainayo farainayo mandraky za. Misaotra an'Andriamanitra lehibe sika riavana tanteraka izay fotoana izay ny ainanao tao anatin'izany alakamisy masina zany. Ny tenin'Andriamanitra izay amarahana antsika izao fotoana izao dia izay hitantsika ao amin'ny Apokalipsy toko 7. Apokalipsy toko 7 mba iarahantsika mamaky amin'izao famaranana ny fotoana izao. Apokalipsy toko 7 ny 1:12 ihany amarahana antsika izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe hoafainganao tany mafy izay anananao mba tsy hisiaka ny satroboninahitra. Amen. Hoafainganao Jesosy tany mafy izay anananao. Efa misy fitiavana n'Andriamanitra ao anatinao, tany mafy izany mba tsy hisiaka ny satroboninahitra. Tsaroko amin'ny saiko matetika riavana ny teniny mamanay indray andro hoe miteny anao farany aho mananatra izy manao anio. Fibebahana farany kotia dia samy mieritreritsika amin'ny fanapahan-kevitra amin'izay mbola mety ho fikirana ao anatin'izay. Tsisy asoloko anao tsangantsika rehetrarehetra ao amin'ny 9:70 ataontsika izay na dia ho tambazana azy ao. Tsisy asoloko anao nao zay rehetrarehetra mety mivelatra mena amin'ny raviravy aza takalo an'Andriamanitra ataontsika izay alohan'ny vavaka sy ny tsotrano. Naiza isya tianao mahita simita azoe utambazana zao tsy misy asolokoanao
fatrany anao ry Jeso, naiza naiza no isy ahy, satria anao mahita sy mita. Vai tsisy ampiembotray, tsisy ampisaraka, na nirendrarendrare na de arembe, tsisy asoloko anao, na nifankatoavane ireo samby lehibe, tsisy asoloko anao. Tsy ala minao ao ry Jeso ty, fa ho anao mandrakizay tory. Tsisy ampiomboay, tsisy ampiembotray, tsisy ampisaraka, na nirendrarendrare eny na de arembe, tsisy asoloko anao, na nifankatoavane ireo samby lehibe, tsisy asoloko anao. Tsy ala minao ao ry Jeso ty, fa ho anao mandrakizay tory, fa ho anao mandrakizay tory, fa ho anao mandrakizay tory. Vavaky sika tompoko, zany no hiranay Jesosy ataonay eto anatrehanao, hivalona sady ny alakamisy masina ho anay zay nanatrika tamin'izao amin'ny 8 ora maraina teto amin'ity toerany ity. Petraka amin'ny fanontaniana, inona ny ovo, inona ny azonao, inona ny nataonao. Matsiaro re mpanompo zay nisitranonao zay nanontanianao hoe nanahoana ianao zay, raha nambara taminao ny lalana rehetra nampasika jiosy na ny zavatra rehetra nanahoana ianao zay, ahoana ny fiatefany ny herinandro masina taminao. Sotra petsaka Jesosy, hisaraka eto izahay, hifandao eto izahay, mangataka aminao kosa nefa Tompo. Misy fotoana dia te hivavaka izay, tsy mba mahita toerana hivavana ny sasany satria korotandava ny manodidina sy na ao atokantrano aza. Fa manararoatra izay ankehitriny Jesosy le nitenenina hoe ny masoko sy ny foko ane eto mandrakarive. Te hanararoatra hiresaka aminao izay Jesosy satria ohatra mbola lavitra ny lalana hitenenanao anay tany mafy azy anananao mba tsy siaka ny satroponinahitra aho. Hay misy maka ny satroponinahitra rehefa tsy tazomina mafy. Miangavy aminao ampy mizara isan-dabilio ianao. Na ny ambony any ary mbola misy namanao any sakaizanao. Mba hiresaka amin'ny malalanay tokoa izahay. Hamboraka ny ao am-ponay amin'izay rehetra mbola handrahanao anay sy ny fanompona rehetrarehetra. Dia mba hianoho ny vavakay Jesosy satria havia ary fandahatra ho ny teninao. Zay ny nambaranao tamin'ile jambako hoe na dia efa fantatrao efa jamby izy, mbola anontanianao ihany inona ny tianao ataoko aminao. Hay ilay feo anay mihitsy ny tianao henona, ilay nitenenanao enjany ny feo malalako. Fantatro ny feo ny ondriko, fantatro ny feo mafantatra ny ondronao tsiraray avy ianao, ka mba henoho ny vavakay Jesosy.
sotra Jesosy sofinao tsy lali talovana fa mare ho fanampin'izany vavaka izany te ataonay miadana ny vavaka nampianarinao manao hoe rainay eo zay any an-danitra ho amasinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao atao aneny sitraponao ety atany tahaka ny any an-danitra meo anay nio ny anina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay zay meloka taminay ty aza mitondra anay amin'ny fankapanahy manafanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Ray sy ny tsodrano zay tononoko amin'ny anaran'i Jesosy ho atsika tsiraray avy manao hoe satria ho Jesosy izao ny raketa amin'ny fitiavany dia hamonjy azy aho hanandratra azy any amin'ny avo aho satria malala ny anarako izy raha iantsoa izy dia hamaly azy aho hoe ho aminy araory izy ofikisako fa ela velona izy satria malala ny anarako izy fa ny angatahany Jesosy aminao asa misaraka amiko izy fa raha tafasaraka amiko ianao tsy mahefa na inona na io eo an-tananao rerakio no apetrako izaho ny fiainako rehetra mba taio ny zanakao marobe ny favalo tamelia rijeo varay piaro marovinawane izy ny avin'ny zavatra rehetra izy ny antony izy no memboninahitra voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any halleluja masina 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 Jehova tompony maro enky ny voninahiny tany rehetra amen. Ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen. Dia mahereza amin'ny faherezan'i Kristy isika rehetra tompoko.